manentana ny vahoaka malagasy rehetra ho tonga eny Anosy Rahampitso maraina anatrika ny déferment izay hitondrana ny Mahery-Lanto Manandafy eo anatrehan'ny fitsarana rehefa avy nitazomina 27 ora teny amin'ny cybercriminalité. Anehoantsika firaisan-kina, anehoantsika fa tsika dia tsy mankasitraka ny fanampenam-bava atao amin'ny vahoaka malagasy. Ka raha ny zavatra izay hitazomina ny Mahery-Lanto Manandafy dia tsy eloka be vava tsy akory, tsy kolikoly mambotry firenena akory, fa publication izay afaka ndrarahiny, afaka tsy ndrarahiny io fitondrana io. Tsy nampiena ny rano miakatra, tsy namerina ny jiro tapaka, ary tsy nampiena ny vidin'ny PPN. Ny fitazomana ny olona izay mpanao Facebook toy Andry Mahery-Lanto Manandafy ka hoe andeha hanagadrana anazy. Ary ianareo mpitsara izay handray an'io dossier io dia okare ianareo, mba hiangaviko re ianareo, mba hieritreritra okizay ny fanaovana fitaovana politika ny fitsarana, okizay ny fanomezanareo fahafapo an'io fitondrana io anagadra-gadrana izay olona rehetra manelingelina an'io fitondrana io amin'ny zavatra teneniny, amin'ny zavatra ataony, ary indrindra amin'ny publication atao eo amin'ny Facebook. Ireo mpanao kolikoly, ireo mpangalatra, mpanao chèque sans provision, zany re enjehany. Fa raha izay olona rehetra mandeha eo amin'ny Facebook sy izay mba miteny izay tokony ho tenenina eo amin'ny Facebook eo, na tsy maninona na izay tsy tokony ho tenenina koa ara, no andeha amenonareo ny fonja sy amenonareo ny asanareo, dia tsy mety. Satria déjà aloha amin'ilay liberté d'expression dia afaka miteny ny olona, eo amin'ilay hoe tena eloka ve na anontaniana tapaka tokoa ilay Pambele, tena fanelezana atao fanakorotanana saim-bahoaka ve izay, ny mikasika nefa ny hiratsirana rehefa tsy teo voatsiratsira koa ilay filoham-pirenena dia mba hajao ilay vahoaka malagasy. Fa ilay vahoaka malagasy mihitsy ngeny efa te hiteny aminy atao hoe izay tena ao anatin'ny lohan'zareo, fa raha mieniny angamba ny zavatra eritreretin'ny olona momba anazy dia efa tsy faniratsirana intsony fa mety hoe tongotra katoka ny nataony. Fa tsany moa zany izao no resaka, fa dia eo amin'ilay hoe entaniko ny malagasy rehetra mba ho tonga eny Anosy anotrona ny fitsarana ny déferment au parquet ny Mahery-Lanto Manandafy, ireo olona rehetra izay mahatsiaro tena hoe tsy rariny izao fanampenam-bava atao amin'ny vahoaka malagasy, tsy rariny ny zava-misy iainana ao Madagasikara nefa dia mbola tsy mahazo miteny ihany, tsy rariny ny fanaovana fitaovana hatramin'ny fitsarana, anagadragadrana, ampitahorana, anaovana intimidation, tongava daholo eny Anosy. Zay.